mpiaro satria anareo zao no mampiaina no milaza fa mihemitra no minamandroso ny asa fanaovan-gazety. Mahakasika an'le hoe fanadihadina izay Randy, le firafitry le fanontaniana nisany nanaitra ny nambarany teo anivon'ny ministera le hoe misy fanontaniana somary mitongilana amin'le hoe fanontaniana hoe mpanao gazety no enjehana tamin'ny antony toy ny ahoana le hoe ampidirina ponja ohatra ny resaka Fernand zany. Tsy de ny mariako loatra aloha zay fa na izany zay koa tiako tenenina ao alohan'za maleko ny fanontanianao nety ane amiko tsy hevitry ny RSF zany fa zany amiko nety ane le fanambarana nataon'ny tale général serasera amiko reny mety na de bon sasa mo sonary koa zaraha de mila vany loatra am'le resaka hoe faute de français siana fa nge manao an'izany daholo na zara manao fa lasa sary le faute de français le communiqué fa amiko reny ane zavatra azo ekena tsisy olana mihitsy mety fa tsy haiko ina mbola nitarina be koa tamin'ity le hoe niemitra ny asa fanaovan-gazety zay hors sujet tanteraka raha manao examen raha manao examen anao de hors sujet na hoe niemitra ny asa fanaovan-gazety de mahazo 0 ianao satria zay le tianao be loatra de lasa vao maika mivadika ary amintsisy de le hoe mitongilana ny fanontaniana tsy de fantako zao fotsiny le izy hita amintsika ne efa dépénaliser ny asa fanaovan-gazety zany hoe ny adosona eo amin'ny asa rehefa ao perinasy ianao dépénalisation de la presse zany hoe ny mpanao gazety zany raha ohatra ka manao adosona ao amin'ny asany de tsy mikatra fa misy lamandy ary raha tany io asa de misy miteny ndray mpanao gazety hoe misy immunité tsy immunité zany ka fa tendance era-tany zany de nanaiky an'izay sika 2016 matotsika manaiky de fa zay zany le izy fa lany le izy ary mbola namafisiny io tamin'le fanavozana le lalàna tamin'ny 2020 fa am'izao zany satria vokatra zay de am'izao zany amoromorona dossier le mpanao gazety rehefa tianao gadraina satria raha no le asany no hitoriana azy de tsy higatra izy nefa tianao ampanginina de amoromorona dossier izy de ozy izy ianao hoe antsy no ny asany no ampigatra anazy fa no ny zavatra hafa de te hiala mantsy anao am'izay fotoana zay hoe tsy asa fanaovan-gazety donc tsy le zavatra le dépénaliser fa zavatra hafa de zay ny tena ary zay no mba resaka am'le classement am'izay tsika tsy resaka le hors sujet an'ny ministre antsontsika le classement ny liberté de la presse le filaran'ny fahalalana eo amin'ny asa fanaovan-gazety fahalalana manao gazety no nisy ny classement fa tsy ny asa fanaovan-gazety fahalalana ny asa fanaovan-gazety ny fahalalana ary fantako fa tonga am'izay fandinao de tonga de alefako hatramin'izay tsika rehefa miresaka hoe fahalalana asa fanaovan-gazety zay hevitra voalohany an'le classement hoe classement de la liberté de la presse de mihevitra foana ary tsy diso fa ny atao hoe fahalalana de hoe mpanao gazety tsy migadra na hoe orinasa tserasera tsy mikatona de hoe ay za raha misy mpanao gazety migadra de izy moa zany misy mpanao gazety migadra fa tsy noho ny asa no nampigadra azy zay officiellement tsisy ay za zay orinasa tserasera mihidy nefa tsy zay fotsiny no tondro ametrahana andrefesana ny atao hoe fahalalan'ny asa fanaovan-gazety fa misy tondro hafa be dambe zay le izy ary zay nahatonga atsika nidina satria vokatra hoe tondro hafa be dabe manodidina ny asa fanaovan-gazety fa io koa fantatrao Michel tsy hoe kory rehefa tsy migatra ianao libre afaka tsy migatra ianao de hoe afaka sanatria koa hoe tsy mihidy ny tsisy orinasa tserasera mihidy de hoe malalaka io ohatra ny hoe tsy hoe kory rehefa mihinan-kany ianao de voky na rehefa misy fifidianana firenena ray de démocratique izy zay any Corée du Nord any misy fifidianana 99% ny olona lany démocratique izy me ohatran'izay ka vokatra zay natonga le tondro hafa niditra satria tsy hoe rehefa tsy migatra ianao de afaka tadidio zay ohatran'ny hoe tsy rehefa hoe mihinan-kany ianao de voky raha ny RSF efa manaraka akaiky zany re ny trangarena de hoe tsisy idirana asa fanaovan-gazety ary fa rehefa hoe mpanao gazety ampidirina ponja manaraka an'ireny ve manaraka tsara mihitsy izy na ohatra raha tsy hoe miditra ponjaponjany fa ary manaraka tsy vidiny hoe manaraka fa manampy ny RSF averiko ihany hatramin'izay betsaka ny mpanao gazety efa nampiny niditra ponja de nampiny naratra fa nisy fotoana naratra mpanao gazety ndra hôpitaly de nampiny arabola
fa nisy mpanao gazety vao nisy olona tao amin'ny asany dia nampiana arabola mandra-pahitany asa mandra-pahafahany miasa zany hoe mba ahafahany mivelona amin'ilay asa satria vao daka izy na nisy olana izy vokatra ny resaka politika be da be ny olona efa nampiana RSF teto Madagasikara fa tsy hoe akory hoe fa bon izy moa zany tsy arak'ilay ohatrany ONG tsy mitambatamba misy asany zany inge tsy mitambatamba be izy zay nanampy any anina zay tsy mitambatamba amin'izany izy satria io ohatra ny fitondrany ke raha manao lalana tsy tsako izay tokony hitambatabana zany fa asany inge asany zany tsy zay hoe navita lalana zay ohatra mampiseho zany trano tsy dia manao firy zay fa betsaka misy olona migadra misy olona dia ampinina amin'ny resaka avocat ampinina amin'ny resaka vola betsaka zany fa nisy zany fa imbeda be teto Madagasikara fa manara-maso izy ary vao misy zavatra mihetsika eto dia fantatry ny RSF foana ka na ohatra farany teo zao hoe nisy mpanao gazety tsy tafiditra tao amin'ny assemblée fantana zany ka nisy mpanao gazety voadariko tany amin'ny faritra nisy olom-bafidy nisitona ny fitaovan'ny mpanao gazety sy ny sisa fantany daholo zany zany hoe tehiteny foana koa bon za moa tsy tena fanao loatra io ny asako io dia plus misy olana amin'ny fanaovana gazety miasa fanaovana gazety eto Madagasikara de plus zako mahazo volana ny ministra ve afaka amty resaka hoe fahalalahany ity zany hoe ny RSF fikambanana mahaleo tena ministera lasa manenjika an'le RSF raha neto Madagasikara manokana resantsika hatramin'izay zany aloha nanomboka teo amin'ny taona 2024 raha nambarany rano teo fa afaka manao intervention amin'izany hoe ny ministera zany hoe mitsikera na le olona sy olo-tenany RSF na le rafitra mihitsy ny fikambanana moa na ianao aza manatena mihitsy ana raha tsy ny maratona namako ange maratona rehefa miona so zay dia manao salut dia manao biso raha tsy hoe tsy mety indray ngamba izy fa tsy manino fa namako toatra zay slatina ma rehefa miona dia mifanaitotana dia mifanao biso Augustin namako niaraka eseny zay za dia Augustin dia maître Yantra dia maratona fantako teneniko teo fantatro daholo ny fianakavian-dratrisa namako daholo fa eny marina tsy afaka miditra amin'izany ny RSF ka tsy afaka manao intervention zany izy ahoana moa ny ahafahany anao intervention amin'ny zavatra ary manina moa ny gasy Madagasikara ny anao an'izany 20% nge firenena anaovana an'io zavatra io sy amoahana an'io tsy mbola nahay mihitsy naiza teto ambonin'ny tany ka nisy firenena tena hoe tsy akena io filaharana io États-Unis arany veritoerana roa ary manaza fa ho veritoerana maro izy amin'izao fotoana zao satria Trump dia manaonao foana amin'ny resaka fanaova gazety ny diny ny Voice of America VOA la voix de l'Amérique radio zay fantatrika tsara ny importance ny amin'ny sehatra resam-pirenena tsy avela miditra amin'ny Maison Blanche tsony ny Associated Press beda ary fanakatona ny USAID io dia beda be ny orinasa tserasera eran-tany hidy sy ho sahirana satria ny USAID no mamatsy vola azy zareo raha tsy manaza fa amin'ny herintaona satria ny classement 2024 dia 25 dia miankina amin'ny zava-misy 2024 classement 2026 za miankina amin'ny zava-misy 2025 manaza fa mbola hemitra noho ny toerana roa ny États-Unis amin'ny herintaona Fransa koatra nidina ve raha tsy diso antsaiko dia tsisy miteny tsisy menimeny fa manino zany ampidinareo fa maninona Madagasikara no menimenina amin'izany ary maninona mihitsy Madagasikara no menimenina foana isaky misy classement mivoaka misy fanadihadiana mivoaka miteny ohatra ny banque mondiale na organisme hafa hoe manao koa hoe 20% ny malagasy dia mahantra satria no misy fenitra raisina hoe tsy mandray $2 par jour $2 isan'andro dia mahantra ianao izy amin'izay dia mahinona ny miady hevitra be an'izany tsy akenay zany fa sy na tsy mahazo $2 isan'andro azy dia tsy mahantra fa manino ohatra koa hoe miteny ohatra ny transparency hoe nihemitra ny rahatsy ny notinareo resaka kolikoly dia maninona ny toerana hoe tsy akenay zany fa izy taizany fa hanadiadiana ianao ve raha andefa classement fahatra any dia nantena dia gasy ohatra hoe mahantra ve ianao tsy misy zany kosa fa misy fomba
fahafantaranjareo zany aizanjareo zany ohatran'izany koa ny kolikoly tsy anontany gasy rehetra izy misy kolikoly ve Madagasikara ianao ve manao tsisy an'izany ka fa misy fomba scientifique ary la nianatra no la manam-pahaizana no miaika an'izany mahay an'izany fa RSF koa manana ny fomba fanaovany azy dia tsy azo anaovana intervention zany izy ka mampime fotsiny hoe nisy fotoana zay tsy tokony ho teneniko ihany fa teneniko ihany tsy many nisy fotoana ny ministera nandefa olona tany amin'ny RSF tany amin'ny foibe tany à Paris nitaraina hoe famanina ataonareo anio ny filaharanay asa na mety ndraisaka momba anako izy tsy fantatra tsisy dirany RSF aloha zany tsisy raha ny RSF an'izany dia niantso anahy ny RSF hoe tonga da tonga le namana ao ministera taraina hoe fa ahoana dia lasa ohatran'ny ridicule le izy hoe lasa ridicule tsika malagasy tena sérieux ao anatrehany an'izany hoe tsy mangataka torohevitra zay tena hoe aza manatena teny zavatra amin'ny Maradona za torohevitra nomeka namako Maradona tandremanao sao dia manao an'izany fa tsy ridicule be zany torohevitra ihany ataoko eny fa raha ohatra moa ianao insiste moa tsy manina fa torohevitra ny ataoko aza miditra amin'izany tsony fa io zao ianao lasa hors sujet be hoe mihemitra ny asa fanaovan-gazety tsisy asa fanaovan-gazety mihemitra zany mihitsy Marandi mpanao gazety indray le hoe fanamelohana ataon'ny olavitra indraindray rehefa misy zavatra fa tsy manampy na manohana toy ataon'ny RSF zany atraizany mety hoe fetra fahan'ny olavitra manao fanohanana zany ho an'ny mpanao gazety anankiray hoe tratran'ilay anjozaizay mety ho fandravonana ataona mpanao politika fanararotana ilaina foana zay moa asan'ny olavitra hoe zay rery zay anisan'ny asan'ny olavitra tsy afaka mihainotsika an'le manay zany ary tsy afaka mihainotsika an'le zavatra le kabary natao Monica tany Morondava zay nankalazana ny andro asapirenao amin'ny fahalalan'ny fanaovan-gazety CMLP tamin'ny 3 mai tany Morondava natao fa rehefa niteny Monica zay folohan'ny olavitra niteny izy hoe tandremo koa zary sao dia mba isika mpanao gazety na isan'ny antony mampihemitra an'le classement io teny an'izany izy tsy ohatran'ny ministre ny azy fa ny azy subjective be niteniteny ohatran'izany izy zany hoe nafinaritra anahy aloha niteniny tena tiako mihitsy ny zavatra niteneny tamin'izay fotoana zay fa mila manampy ny olavitra fa izy fotsiny matsy voafetra le azony atao manampy izy ohatrany rehefa olona manana karatra ny olavitra rehefa tsy manana karatra ianao dia tsy manampy izy satria izy hoe tsy ao anatin'ny olavitra ianao tsy midika zany fa tsy mpanao gazety atry fantatry Maradona tsara zany tsy akory hoe tsy manakaratry ny olavitra ianao dia tsy mpanao gazety tena tiako tenenina zany be da be ny mpanao gazety tsy manana karatra ny olavitra ny antony dia tsotra asiko resaka ara-tantara le izy raha ohatra hoe zay fa ny olavitra moa zany raiky teneniko hoe tsy manampy izy raha vao tsy manana karatry ny olavitra ianao inona mahatonga ny olona manao an'izany fantatry Maradona tsara zany tamin'izy DG an'ny serasera tale général Sinasera izy tamin'ny andron'ny Rajao Narimapianina tamin'ny HVM zany banque HVM izy ny tale général tao dia tamin'izany fotoana zany ny olona rehetra zay tsy tia ny régime mangamanga mpanao gazety io zany dia tsisy nametraka fangatahana karatry ny olavitra hitako natahotra mihitsy izy tamin'izay ho vitsikely ny ankizy nametraka demande zay natonga relo hoe nomena daholo zay nangataka nomena daholo hatramin'ny misy miteny za tsy mahay hoe hatramin'ny mpamafatrano mba ho betsabetsaka chauffeur dia fa inonao hoe zany tsy fantako famarinana fa hoe nomena daholo mba ho betsabetsaka zany le lista hoe nahazo karatra avy amin'ny orinasa ray fantatry Maradona tsara zany dia rehefa aveo taty aoriana tonga teo anivera teo amin'ny toerany Orange dia ny zay tsy tia Orange rehetra ndray tsisy nametraka hoe zay tsy ametraka fa tsy crédible ao anay io fitondrana io donc za mpanao gazety zay tsy tia Orange dia tsy ametraka valy faty le teo angamba za manokana aloha nametraka foana fantatry Maradona tsara zany tamin'izy DG za izy nandray ny demande koa izy name karatra anazy tamin'ity koa za mbola nametraka foana satria za tsisy dirako amin'izay politique ary zay no antony mampiemitra antsika koa amin'ny classement io ny antony dia tsotra satria mpanao gazety lasa tafiditra anatina politika asa bakona politika rehefa ny HVM teo tamin'ny DG Maradona tamin'ny Maradona mbola DG HVM dia tsisy nanao voabaiko daholo mpanao gazety zay tsy tia Orange sy tia mangamanga nisan'izany mpanao gazety Orange hoe aza manatitra any nareo
mety ny orinasa mihitsy nge no miteny an'izany rehefa averina indray ny orange de nitenenina indray mpanao gazety rehetra hoe zay tsy tia orange aza mananaty tranona aloha mety ny orinasa mihitsy miteny an'izany ary betsaka mpanao gazety fantatry eky fantadazy zay tsy manana karatra ka tsy manana karatra zareo satria tsy nametraka azonao donc tsy fananana karatra OGM tsy midika mihitsy hoe tsy mpanao gazety izy fa noho ny antony politika de misy zazany tsy nametraka fotsiny zao de tsy manana izy nefa izy mivezivezy eran-tany manana milazany be dia be mety misy manodidina Maradona am'izao koa nge tsy nametraka demande tamin'ny rehefa miverana ny orange zay mety misy zany ka ary zay fa zay voafetra ny olavitra mampalahelo aloha satria ary nefa tsy azo menatsiny izy satria izy kosa tsy afaka anampy afa-tsy zay ka mpanao gazety misoratra ao anatin'ny olavitra tsy afaka mihoatra an'izay kosa izy aloha tsy mametsiny ny Monica am'izay fa na izany tiako notsika raha ohatra zay afaka manao zany ina zavatra nyteneny tamorondava fa hitako izay subjectif be sy tsara ny zavatra nyteneny tany mombany pour une fois tsy mpanao an'izany foana izy mampirisika ny Monica foana eo am'le hoe ho lavitra am'izao fotoana zao anisan'ny hoe niarantsika izy io tamin'ny fanolorana ny candidat tamin'izany candidat tokana moa ny filohan'ny lavitra am'izao fotoana zao le hoe baikony ministera zany ve ny lavitra lasa ohatrany hoe tsy mahaleo tena tsy manana le hoe maizy azy manokana fa baikony ministera na de hoe ambany fehiny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina hatramin'izay izy io raha ndifa tsy hoe zao ihany le kabahatry Monica farantelo ohatra ny ahitako ihany hoe miezaky ny aka fizakantena ihany izy fa na izany ary tsotrany ny antony tsotrany antony hoy zany hoe hatramin'izay bon tsy de tena hiteny loatra hoe hatramin'izay fa indrindrandrindra am'izao ina moa mahatonga izy satria novandrareo nge ny lalàna le lalàna fifidianana OGM mihitsy le mpikambana amin'ny olavitra mihitsy no novana hoe tsy maintsy misy président isaky ny faritra président sy filoha sy filoha lefitra de mpanolotsaina sy mpanolotsaina lefitra ny région nefa am'izao faritra 3 misy de raha ohatra zany 3 ampitomboina valo mila mitady olona zany hoe amin'ny 20 sa 90 eo ny président anankiray zay milatsaka candidat azonao tonga de liste raha io taloha tsy zany taloha vidina ny président de vidina ny secrétaire général de vidina ny trésorier mitokana de vidina ny filohan'ny lefitra amin'ny faritra de vidina ny conseil amin'ny faritra province moa taloha fa zao tonga de liste ray de anao zany raha ilatsaka filohan'ny olavitra am'izao le farany teo de tsy maintsy manana olona valo amby 20 le farany teo raha sy diso bon tsy tadiko zany fa maha 20 mahery aiza nefa ny ahitanao an'izany ohatra anao hoe ilatsaka président ny antony de tsotra zany misy faritrany ka tsy misy afa-tsy radio sy télévision any fanjakana ianao nefa tsy maintsy manana olona avy amin'io faritra reo de le mpiasan'ny radio na télévision fanjakana tsy ho sa hiaraka amin'izy raha privé anao ohatra satria matahotra izy bediny patron izay avadia Tanarivo fanjakana sy ny sisa hoe maninona anao no miaraka amin'io nefa ingia de vokatra io zany de tsy maintsy raha mbola tsy milalana io de mana raha tsy angamba hoe misy olona any amin'ny faritra monsieur Rebele manao hoe tsy maintsy candidat fanjakana foana ny olany satria izy ihany no afaka mandrafitra liste lava be zay 20 ano ahitana mpanao gazety 70 eran'ny Madagasikara de vokatra zay zany vao mainka mba mivahoan'ny fitondrana foana ny olavitra de mila oza dosy oza pitobenana matanjatanjaka zany zay olavitra olany io nefa matoy zany lany io fanjakana io zay manoatra anazy ty anao de reto ny listanao de sarotra be zany le izy am'izay fotoana zay raha tsy miovy lalàna ny lalàna mifeny serasera vaovao tany amin'ny taona 2024 tany 2020 006 mamaritra ny mahakasika ny ty NRCM ity lay ahafahana manome fahasondalana ho andreo ainao manjery am'izao fotoana zao tsy mety tafapetraka io inona no mety mahatonga an'io tsy mety tafapetraka mihitsy 10 taona zay ny lasa ANRCM Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée marina tokoa ny tenenao efa 10 taona zay efa tokony mipetraka efa ela be ny antony mety politika angamba mety hoe na mety matahotra zareo hoe raha apetraka io de sao de
satria ina moa ny asany ANRCM ny ANRCM dia contrôle ny cahier de charge mamea lalana mamea licence radio sy télé anisan'izay ambe da be ny asany reo nefa zava-dehibe dia mety matahotra zany fitondrana hoe ho lasan'olo kafa ve zay tsy fantatra hoe izy mety lasana organisation mahaleotena anankiray ve ny fanomezana licence satria fanomezana licence zay zava-dehibe hitantsika fa bloqué ny licence am'izao e dia tianjareo hofehezina foana angamba le izy zay dia io zany endrika hoe tiana hofehezina tiana hofehezina foana ny tontolony serasera zay ngamba fahitako anazy dia zany daholo zany nge anisany mampidina ny filarantsika eo amin'ny classement zavatra ohatran'izany ny tsy fitsanganana NRCM mila tenenina zany satria anisany mihitsy zany ny olona rehetrarehetra tamy manana ny NRCM andalo ny CSA izy any France fa eto amintsika tsy mety atsangana le izy dia efa mandratry ny classement antsika ane zany zavatra ohatran'izany zay fantanin'izay Randidoni anisany hoe mipetraka foana izy ity le patron du presse na ny asa fanaovana gazety tsy miala lavitra amin'ny resaka fanaovana politika matetika ny hoe ny lehibe ny orinasa gazety dia mpanao politika na mpandrara ambony zay manana fiandaniana ara-politika na manana olona arovana mety tsy mpanao politika izy io mety hoe mpandrara ambony na vondrona tsy azo kitihana zany lasa hoe masakatsakany io eo amin'le resaka asa fanaovana gazety na dia misy vaovao tokony ho resahana raha dia lasa hoe tsy mety aminay iny tsy mety amin'ny debanay iny fa tsy maintsy sarotsaroana na vaovaoka le izy fa tsy mivoaka zato isan-jato le tena vaovao fa tsy maro sarotsaroana maninona no anisany hoe azo andrefesana very ny Randidoni zany hoe fahalalana ny hemotra ihany koa zay mihitsy nefa nyresantsika moa tena mpiandohana ihany hoe tsy hoe akory tsy migadra dia midika zany fa afaka na hoe tsy hoe akory tsy mikadina ny orinasa tserasera dia midika zany fa hoe bon misy fahalalana teneniko hoe tsy hoe akory mihinan-kanina dia vokona hoe satria misy fifidianana amin'ny firenena iray dia azo atao hoe démocratique izy tsy zay le izy ka tiako azavaina ihany zany ao anatin'ity classement hoe maninona ny hemitra be Madagasikara satria zay foana maky tena hoe maninona ny hemitra be zao nge tsisy mpanao gazety mikatra zao ne tsisy orinasa mikatiny tsy zay fotsiny ho le izy fa maro misy tondro maro hafa misy tondro politika misy tondro rampiarahamonina social misy tondro fandriam-pahalemana koa sécuritaire dia misy tondro ara-toekarena économique ka teo amin'ilay économique zany no tena nisy fiantraikany be eran-tany ane le izy fa tsy tsika ihany zay ny teneniko hoe ny ety ihany ane le fanambarany nataony tale général serasera fa bon nisy olona tsy fantako hoe te handeha lavitra noho izay angamba satria économique zao dia azavana hoe fa inona moa zany le tondro économique ka nampihemitra anazy rehefa araky tenena tao rehefa ny orinasa serasera no mivangongo loatra monopole eo an-tanana olom-bitsy indrindra fa mpanao politika na mpanao business mpanao politika zay manana fironana politika dia manaraka ny fironana politika ny tompony ny fanaovana gazety dia fa ambana zay eo amin'ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety ary zay indrindra ny tena olana ankehitriny eto Madagasikara anisan'ny olana tsy misy tsony ny adihevitra tena hoe mba misy fotony mialatsiny fa na io manindraindra fitondrana na io mitifitra fitondrana manaratsy maniquin zany ny adihevitra eto mizara roa foana hoe na eny na tsy na nefa inge ohatra ny loko ny loko tsy hoe rehefa tsy mainty dia fotsy fa nelanela maintsy fotsy misy loko be da be mahafinaritra anisany koa fa zay moa tsy dia voateny loatra ny resaka dokam-barotra ara-toekarena daholo zany misy mpanao dokam-barotra goavambe zay mampidy bola be amin'ny gazety matetika izy ireny anakefatra izy ireny avy any amin'ireo le mpitsimpanjara solika reo koa le mpanjara fana téléphonique opérateur téléphonique eo koa ny grande surface izy koa ny anankiray secteur efatra izy reo tsy azo reo mpanao dokam-barotra be amina gazety reo tsy azo kitika tsy azo anaovanao article zany hoe azo anaovanao reportage ka hoe miiba
atsika anao menimena be amin'ny opérateur téléphonique tsy za mitena zany za mbola tsy moa zany mangalatra pétrolier io ahoana moa miakatra foana ny essence gasoil tsy afaka manao ny mpanao gazety de tsy afaka na tsy sa anao reportage na anao article na anao zavatra ohatrany ataontsika zao ka hoe anakiana an'ireny les grands secteurs be le mpanome dokam-barotra ny média reny satria matahotra zareo hoe vao misy an'izany de miala le média miala le mpanao dokam-barotra miala ny annonceur efa menasina zany efa ambana zany amin'ny fahalalan'ny mpanao gazety satria tsy hoe fahalalan'ny mpanao gazety fotsiny fa ho an'ny olo-pirenena tsotra ny olo-pirenena zany de tsy azo vaovao marina voalanjalanja ary maro loha mikasika an'ireny orinasa lehibe reny zay grands annonceurs publicitaires misy zany eto Madagasikara de zany a menace daholo ny fahalalan'ny mpanao gazety fahalalan'ny asa fanaovana gazety de mampidina ny pointinao daholo zany ao anatin'ny classement anankiray koa fanjakana indray fanjakana koa manana budget fanaovana annonce ny annonce légale reny sy ny sisa fa reny koa de voazara amin'ny tsaradrariny any raha ohatra ianao ka média manohana fanjakana de mahazo na de média tsy de tena misy mpiainy na tsisy mpamaky loatra ary ohatra ianao ka média tsy mpanohana fanjakana tsy ahazo mihitsy ianao satria ianao mpanohatra fitondrana zany efa ambana daholo zany ary tsy mety nisan'ny sakana ihany koa eto amintsika le fahalalany asa fanaovana gazety ny tsy fahasahin'ny mpanao gazety manao fanatsika fonana na investigation fanadidina lalina moa zany izy io ty raisiny izy io indraindray hoe fitadiavam-bola ho an'ny mpanao gazety sasany fitadiavam-bola ankolaka moa zany hoe amena vola de tampina ho azy ny dossier iny inona no mahatonga ny mpanao gazety malagasy zany fahitandradidony manokana mampanao gazety ny mpanao gazety malagasy tsy manatsikafina ny dossier goavambe atao firenena mahavoatontonona olona ambony matetika izy ireny misy fa tsy maintsy anivelany no avoaka zay daholo efa ambana daholo fa voalazanao zay le izy ilany nge mamaly an'le fanontaniana matetika voatsetsina vola de tsy sa mamoaka ray zay faharoa koa na de tsy voatsetsina vola ary na vita fanadihadiana de sa mamoaka eto na tsy tavavoaka le izy satria tsy misy gazety sa mamoaka zay ny tena marina misy gazety tsy misy gazety tsy misy média sa mamoaka an'iny fa matahotra efa ambana daholo zany amin'ny fahalalan'ny fanaovana gazety iny mifandrendreka roa le olona le mpanao gazety mikoa sa izay le hoe auto censure io koa anisan'ny olana be isana be le auto censure satria matahotra ianao hoe raha avoaka ty sao de misy olana aminao amin'ny tenanao fa ary zay ary ny tena enjana be ty Madagasikara le auto censure tsy misy tsony censure officielle fa ny tena censure ratsy indrindra averiko foana de ny auto censure de zay mahatonga le article hoe mivoaka any ivelany satria any tsy misy an'izany any tsy matahotra an'izany de any ivelany izy vao azo avoaka fa na zany ary hitako ihany ankehitriny betsaka tsy hoe betsaka misy mpanao gazety sasany sa mamoaka ary matafa avoaka tsy haiko raha azo tenena zany ohatra hoe vao mivoaka farany ty zao ny lalana farany gazety malina zay mamoaka zavatra fanadihadiana be da be enjana be ao anatiny mbola tsy namaky fa hitako fotsiny sommaire de ny reny zao ohatra anisan'ny tetikasa tsara initiative tsara zany taloha misy an'le hoe trandraka fa izy moa zay fa nisoloana ny malina de ny reny zany nahita toerana misy tavavoaka foana ka fa jere fotsiny nge na Facebook era misy compte sasany miseho misetrasetra de bedy foana mahazoba sy mahazo menace ka maiky moa fa gazety mivoaka zany daholy manaiky ianao de manaiky tsika fa misy zany anisany mahavery sy mahampidina ny classement antsika daholo anie zany fahalalana ho any resaka fa tsy asa fanaovana gazety ny mpanao gazety de miamahay fa ny fahalalana miatery fahalalany olo-pirenena misitraka vaovao ndray zany manao simba ny olo-pirenena satria rehefa mpanao gazety manao auto censure na tsy afaka mamoaka vaovao tokony avoaka na mirona amin'ny direction anankiray ny vaovao any satria noho ny tompony gazety na ohatra le teneny keo tsy afaka amin'ny teny izy satria ny annonceur tsy azo anaovana article manaratsy anazy dia misy fiantraikany ao amin'ny mpamaky mpijery mpiaino zany zavatra zany ny olo-pirenena satria ny olo-pirenena zany lasa voafehy lasa voarara lasa tsy mahazo vaovao marina
vaovao marina voalanjalanja sy maro loha fa hoe vaovao tokana sy amina direction anankiray ihany na roa dia misy setra aloha tena tsy ho ananany vaovao mihitsy tsy ananany vaovao mihitsy satria tsy afaka atao dia zon'ny olom-pirenena fa ny misitraka vaovao anatin'ny zo fototsy ny olom-pirenena zo fototsy ny zon'olombelona mihitsy ny mahazo vaovao marina sy voalanjalanja ary maro loha dia efa voahitsakitsaka zany ny zon'olombelona vokatra izay zavatra izay dia mampidina classement daholo zany. Anisan'ny nisy ihany koa ny fanambarana tany amin'ny volana martsa iny ho an'ireo mpanao gazety moa fikambana mpanao gazety tany amin'ny faritra atsimo iny mahakasika ilay vola fahitany randiany ireny le hoe resaka vola takiana amin'ny interviewinao iny indray fort de fin iny indray mifahazoko anazy hoe betsaka ny olona maka mpanao gazety dia manome vola felaka filaza anazy gombo mifilaza azy any Afrika io eran-tany ny felaka hatreto fotsiny gorika tsika koa manahomby atsatra eto kana ratsy tena fa eran-tany ny felaka na ny États-Unis ara misy felaka ny France fahazoko anazy misy olona maka mpanao gazety dia manome vola anazy dia rehefa avy eo manasoaso anazy mamoaka fanadihadiana ho aminy ndraindray matetika ohatran'ny karazana publi reportage mihitsy zay anisan'le fanteneniko teo hoe rehefa sahirana ho mpanao gazety dia azy izy mivarotana ny olona manam-bola. Verena koa farany zany mahakasika ity lalàna mifehy serisery vaovao ity any le NRCM mety mbola tsy miatra tanteraka ve zany le lalàna amin'izao fotoana izao? Misy ampahany eo amin'ny lalàna zany tsy miatra satria NRCM tsy mitsangana namako vola miranty Maradona tsangany le izy satria maratona tenenao hoe lasa tsy miatra tanteraka izy misy zavatra maro tsy miatra satria zany ohatra anisany tsy miatra tsindra fehezina foana ho ale izy raha vao izy matahotra zao dia lasana organisme maleo tena dia misy ampahany fahefany zareo hatramin'izay satria hitanao fa fanomezana licence mbola mijanona ao ministère nefa rehefa mitsangana ny NRCM lasa ny NRCM ny fanaraha-masony orinasa tserasera rehefa misy fifidianana any NRCM nefa tsisy ny NRCM dia ny CNI mitondra an'le izy mampieritreritra any aiza moa lalàna amin'ny tena rehefa tsy mitsangana ny NRCM dia ny CNI no mitondra ny baolina dia zany daholo nefa tindrareo mbola hotazomina ohatran'izay le izy na ohatrany hoe zao misy orinasa tserasera sasany tsy miakatra tsy tao amin'ny bouquet satellitaire fa ny sorona sasany tehitra fa tsy avela miditra misy tafiditra tampoka dia zany rehetrarehetra zany any NRCM amin'ny manaraka fa tsy amin'ny fanjakana sony dia zany fahefana kely rehetra zany tindrareo tazomina foana mety zany ve no tsy mampitsangana ny NRCM ary namako Maradona namako izy za mana tena misy nareo hitana hiteny zavatra tsy mety momba ny ministra fa namako izy eo amin'le famoahana taratasy fahazondalana amin'ny hainao manjery sokatra tany amin'ny taonina 2024 ny ministra Lalatiana nefa nilaza fa tsy misy tsony izy io efa feno mahakasika ny radio manokana ny fahitalavitra nefa nohatrany misy ihany no anarana amin'ny voaboky hoe ianona tafiditra politika ve zany izy ty randidoni zany politique io tamin'ny 2009 iny nisy le lalàna mivoaka dia nakatina daholo ny radio orinasa tserasera misy radio télé valopolo nakatina tamin'ireny satria hoe mifilaza anazy tsy dia tena hoe efa fena fa hoe tokony misy appel d'offre dia tokony mametraka zany no mamalina appel d'offre dia arakarak'izay no azahoanao an'le fréquence 10 taona teo reny mbola tsisy foana ny appel d'offre aloha kanefa araka ny teninao misy foana ny orinasa popotra tampoka zany mahazo sasany tsisy licence akory fa satria angamba mety namanamana tsy fantako zay mety antony angamba ozy izy fa za tsy dia tena mahay loatra le dossier donc tsy afaka miteny loatra hoe inona ny tena marina Randidoni tapitra sady ny fotoanantsika nafahana ny resaka androany inona no azo amehezana n'izay voalaza rehetra teo zay mahakasika ny fahalalahana sy ny hoe asa fanaovan-gazety moa nresantsika androany fotoana iny koa zao hitondrana afatra angamba mbola tsy tary fahavalo volana me tsika zao tamin'ny sabotsy ny fahatelo ny volana me ny zavatra fotsiny famehezana lisy teo tsy ny asa fanaovan-gazety no mihemitra ahitsiko fa ny fahalalahana ao amin'ny asa fanaovan-gazety no miatery ny mpanao gazety
ny asa fanaova gazety sy mpanao gazety miamahay fahitako azy anisan'izany Michel tsy hoe madoka anazy fa tena hitako hoe mivoatra fahaizana mpanao gazety malagasy dia mivoatra fahaizana tsy ny asa fanaova gazety zany no mihemitra fa ny fahalalany asa fanaova gazety no miatery zay aloha dia tena tiana ho ahitsy tsara dia afatra ho anamako Maradona ohatra azo tao zany hoe ampiaro daholo ny ao amin'ny lalàna 2020 anisan'izany fanangana ny SM ho avy zao ny session parlementaire tsy hoe ho avy efa ao anatiny tsika nefa sarosoy amin'izay ny lalàna momba ny accès sur l'information à caractère public la ICP zay efa ampolo taona maro no nangatarana azy tsy hita foana le izy gisa maindy tsy fantako ny filazana zany alefasy le izy ovay koa io lalàna momba ny OGM io zay mahatonga ny olona tsy afaka candidat unique foana ny OGM raha vao candidat unique foana ny OGM isa-taona azadiny fa dikan'izany tsy démocratique ny OGM sy le lalàna anefa tokony taratry ny démocratie koa ny fanaovan-gazety ka tsy démocratique izy dia mba asivo saina ihany zay hoe mila zavatra kitianao fa tsy mety le izy dia afatra daholo zany ho anamako Maradona